lalina lehibe indray ravana malala miara-banatsika rehetrarehetra izay tonga eto androany. Amen. Tonga eto indray tsika rehetrarehetra no fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny manokana ny fiainantsika nahatratra izao andro sabata mahafinaritra be izao. Le rendez-vous anankiray tena faran'izay tsara indrindra ao anatin'ny anemana. Amen. Raha nisy rendez-vous rahatenao tamin'ny herinandro iny dia ozy izy ianao hoe rendez-vous tena anekina ny fiainako iny anefa tsy tratrako tsy vitako ny nakany ry havana malala. Tsy iny ny tena fotoan-dehibe anekina ny fiainanao fa ny androany. Tonga eto ianao eto ny tena tsara indrindra. Raha ity androany ity no raha tiantsika na tsy tonga etontsika dia izay tsika vao azo atao hoe matiantoka tsika ary eo tsika vao tena hanana fanahiny ny fatiantoka mety ho hitantsika amin'ny anemana io. Fa raha ohatra kosa androany ianao tonga eto dia teteny aminao tsy matiantoka ianao. Halleluia. Tsy matiantoka ianao ary tena omen'Andriamanitra fahasoavana lehibe mihitsy izay rehetra tonga eto androany. Misy feo tsy fantatro raha maheno nareo misy feo aloha aty aminay fa zandrinambina antany hoe tsisy feo hoe maheno ve nareo azafady indrindra mialohan'ny vavahantsika ametrahantsika amin'ny fotoana rehetra eo am-pelataran'Andriamanitra dia mila manontany aloha izay hoe maheno ve nareo maheno tsara ve. Amen. Mba ilamenatsika ao anatin'ny fotoana. Tianao Jesosy izay no averimberina amintsika eto foana tonga eto ianao androany dia fitiavan'Andriamanitra anao zany. Fahatsiarovana izay tena hoe lehibe ngery havana zao sabata ananantsika izao ary zao foana ny teniko manao hoe mankasitraka amin'ireo torinareo zao foana ny teniko hoe raha tsisy an'ity sabata ity ny fiainako Jesosy dia tena tsy fantatro hoe manahoana ny mety hitohizan'izao fiainako izao. Za manokana matoa za tonga eto androany mivavaka androany manao asan'Andriamanitra androany satria tena ilain'ny fiainako mihitsy zany. Amen. Tsy hoe tonga eto fotsiny satria mila mizara amin'ny olona na anao adidy na hoe ao anaty fotsiny hoe te hanao asan'Andriamanitra dia tonga eto. Fa ny tena lehibe indrindra ry havana malala tonga avako eto voalohany dia izao za mihitsy mila n'ity andro ity za androany. Amen. Hitanao Davida rehefa nampahery tena nataon'i Jehovah Davida dia tena zany mihitsy ngery havana izy mihitsy no mila an'Andriamanitra mampahery ny tenany zany izy izy ihany no mitory teny amin'ny tenany mety izy ihany no milaza tenin'Andriamanitra amin'ny tenany. Amen. Ny olona rehetra efa tsisy ny haino azy tsony aza tamin'izany. Lasa nandeha ny olona nandao azy nivadika taminy aza ny olona nitora-bato azy fa ozy izy Davida hoe za ihany no mila ampahereziko androany hitodika amin'ny tenako santatra izay nataon'i Davida teo ngery havana sady nivavaka izy nitory teny izy nampahery izy fa ny tenany ihany no nitodiany. Teteny aminao androany ny fahatongavanao eto rehefa sabata dia tsy ho an'ny fandarana andramoka izao velively tsia ry havana malala fa ny fivavahanao dia ianao ihany ho anao ihany io. Amen. Soanao ihany io ny fiainanao ihany no entinao eo anatrehan'Andriamanitra ny tontolo herinandronao ihany no tsara raha mivavaka ianao androany. Halleluia. Ny fivavahako dia ekinan'ny fiainako ny fivavahanao dia ekinan'ny fiainanao. Amen. Dia tsika rehetrarehetra tonga eto androany samy nanainga ny fanahintsika isika nanana fanapahan-kevitra isika andeha ho ny ten'Andriamanitra hoe faly raha ho izy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah endry havana malala mifanainga isika ho an-tranon'i Jehovah dia tsika ihany ny tompony andraikitra amin'ny tenantsika ry havana malala. Raha tonga eto ianao androany dia tahaka ny hoe mandray antanana ny fiainanao indray ianao mandritra ny anemana izay hodiavinao amin'ny herinandro ho avy io raisinao antanana mihitsy ny tontolom-piainanao ry havana malala ny fahatongavanao eto androany. Amen. Tianao Jesosy andatsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha tonga eto ianao androany efa taro
fa fitiavan'Andriamanitra anao manokana mihitsy izany. Tsy manana afa-tsy Jesosy angetsika pirofo zao fa tongavantsika zao eto fa tsy manana afa-tsy io Jesosy io tsika, tsy manana afa-tsy io Andriamanitra io ivavahana isika aliavana malala ao anatin'ny tokantranonao. Mino aho fa tsy misy sampy ao, mino aho fa tsy misy sarivonganao, tsy misy Andriamanitra fahatsoana ao anatin'io tokantranonao io, tsy misy rano voasinao, tsy misy zavatra masina ankoatran'Andriamanitra ao anatin'io tranonao io. Mino an'izany androany ary raha izany no hitan'Andriamanitra dia tsy salasalan'Andriamanitra hidiny eo amin'ny toerana misy anao satria fantany fa anazy ny tontolonao io ry havanao malala. Anazy rery io. Za androany tia nentina anao mihitsy tia ampiandohana. Omeo an'Andriamanitra ny tontolonao, omeo an'Andriamanitra io tokantranonao io. Teneny mihitsy hoe Jehova tsy afa-tsy anao angeny Andriamanitra hoe ianao rery angeny andoliako hoe ianao ny ankohofako mankatony didinao satria tenao milaza aza manan'Andriamanitra fa fahizao ihany, aza manao sany zavatra voasokotra ho anareo dia zany mihitsy no ankatoaviko eto. Mahatsiarova ny andro sabaty mbola didinao koa zany dia zany mihitsy Jesosy natongavako eto androany. Ianao rery ny tompoko sy mpanjakako, ianao rery no Andriamanitra, ianao rery no andoliako, ianao rery ny ankohofako tsy mety voninahitra. Misaotra anao zay Jesosy, misaotra ny amin'ity androany ity Andriamanitra fa tonga eto indray izay androany. Eny Jesosy malala teny amin'izao tontolo izao teny Andriamanitra no nisy anay tamin'ny nenemana iny lalandavitra foana ny alehanay vao tonga amin'izao sabata izao. Herinandro ange Jesosy ny diavinay, inona ny zavatra tsy afaka nitranga tao anatin'izany Jehovandriamanitra. Afaka nitranga tao anatin'izany daholo na aretim-be, na fahafatesana, na fahampotehana, na faharavana, na olana isan-karazany, na zavatra rehetra afaka nitranga tao anatin'izany avokoa, na ny fiverenan-dalana, na ny fangatsiahana, na ny fahavaram-barana, sy ny ferikerehana afaka nitranga tao anatin'izany avokoa Jehova. Na ny fanatononanao Jesosy malalo fandreto izay tonga eto androany. Narovanao tamin'izany rehetrarehetra izany ange ny mpanomponao narovanao ange ny fanahinay Andriamanitra, tsy niverin-dalana izay, narovanao tamin'ny loza izay, na amin'ny ratsy rehetra Jehova, narovanao tamin'ny fahavalo, ny asan'ny maizina sy ny asan'ny satana izay efa mandrakotra n'ity zao tontolo izao ity, narovanao tamin'izany izay mianakavy reto Jehova malalo. Dia tonga eto anatrehanao izay androany, manome voninahitra anao indray, tafahoana soamantsy tsara, tsy mahatofoa amanay, velona avokoa izay sy ny ankohonanay noho ny fahasoavanao, noho ny fitahianao androany izay Andriamanitra iteny eto anatrehanao. Tonga eto izay ilazany ao am-ponay izay tena ao am-ponay marina tokoa fa tianay ianao Andriamanitra. Tandremanay ny didinao satria tianay ianao. Tandremanay ny didinao tsy hoe satria ianao mangataka aminay hoe ataovy izao. Eny Andriamanitra, tany am-voalohany inge izany daholo ny andohanay reto hoe mitandrina didy satria matahotra, satria sao dia tsy vahanao olana, satria sao dia tratran'ny loza, satria sao dia tsy manan-kohana. Jesosy dia mitandrina ny didinao. Fa androany izay raha tonga eto mitandrina didy dia tena tianay ianao Andriamanitra. Toa ohatran'ny adinonay aza izany hoe didy ty androany ity fa fitiavana ny lehibe ao anatinay Jesosy malalo. Ary izany mihitsy ny tianay hijoroana ao anatin'izao sabata izao. Teneny mihitsy ilay havana malala. Za Jesosy tonga eto satria tiako ianao. Teneny tiako ianao Jesosy. Tsy nitahotra ny amin'ny nenemana anao tongavako eto androany. Tsy hoe matahotra sao dia tsapian'Andriamanitra, sao dia andao an'Andriamanitra, sao dia tsy anako hanina, sao dia hijaly, sao dia tsy andresy. Tsy zany fa fitiavana Jesosy. Afaka ataonao ety ampiandohana mihitsy zany androany ry havana malala. Tonga eto ianao satria tian'Andriamanitra. Amen. Tonga eto ianao satria manana fo feno fitiavana an'Andriamanitra ao anatinao. Misaotra Jesosy malalo. Ataonay amin'ny fitiavana anao indray ity sabata ity androany. Satria voalaza ny teninao fa zany ny lehibe indrindra dia ny fitiavana Jehovandriamanitra. Dia ataonay amin'ny fitiavana anao zany Jesosy. Tsy andrany tena tiakan-dana anao fenao Andriamanitra. Turuche wantanana iti vifena kumikuka hantaka mami chuni wewa nilana mami chuyana mami chana bifundi sekuti ubifaya fana nuarina mami tubiendi kamina Kutatada na vitadaku,
Tiayachanao, tiayanao. Baba mifuni marainao, then fasfaranao, umanaraka. Irani fatsaranao, panchakisa, katikuyanao. Rasuni fukwazakao, Mumbai ubekuwanao, amikanao. Sesonipeno katuhuchewantananao, itinifena kumekuka hanzakao. Mami kuni wewe nilanao, mami chuyanao, mami chanao. Bravo mifuni maraina, bin fasfaranao, umanaraka. Irani fatsaranao, manchakisa, katikuyanao. Rasuni fukwazakao, Mumbai ubekuwanao. Babo mifuni maraina, then fasfaranao, umanaraka. Irani fatsaranao, manchakisa, katikuyanao. Rasuni fukwazakao, Mumbai ubekuwanao, tsy eo ambavanay fotsiny Jesosy izany teninay izany, fa tena miloatra feo anatin'ny fonay izany Andriamanitra. Tena miditra anatin'ny fonay Jesosy izany fitiavanao anay izany. Manina moa izay Andriamanitra, teneninao izay mba hitiana dia ny fahavalonay azy. Tokony hanana toe-po ity fahavalo izay Andriamanitra, na ahoan'izay tsy hanana toe-po ity ianao. Hanefa ianao tsy fahavalonay, hanefa ianao tsy mbola nanao ratsy anay hatr'izay ny ainanay Andriamanitra. Fony mbola tsy ary akory nge izay, mbola tsy ary ny fanahinay dia efa nitiavinao izay. Mbola tsy velona akory ny fanahinay tao anaty fahafatesana dia efa nijerenao izay Andriamanitra. Izay nge Andriamanitra, matotonga tamin'ny fotoana izay hoe teto amin'ity fotoana ity nanolo tena ho anao ny vavaka sy nanompo anao hoe alohan'izay izay aloha efa nitahinao izay, efa nijerenao teny fona na dia tao anatin'ny fahotana sy ny faharatsiana azy izay Andriamanitra. Mbola tsy nisy nininona hary niara-panahinay, mbola tsy nisy nininona nitsangana ny tempoly, fa mbola ravarava sy potipotika, fa efa nijeranay ianao Andriamanitra. Masom-pitiavanao no nitompo taminay tsiray avy eto, ary tsy namelana anaty tonga eo anatrehanao. Ankehitriny Jehovah, mahatsiaro izay hoe nanahoana tokoa moa ny fiainanay raha tsy nisy anao. Misaotra Andriamanitra, tenenina foana ny havana malala. Ny fivavahana dia natao an'ny olona malemy, natao an'ny olona osy. Eny ry havana, ny fivavahana dia natao an'ny olona mpandefitra, natao an'ny olona mpanetry tena. Ka satria maninona, amin'ny fotoantsika mandray an'i Jesosy ry havana malala,
manomboka miditra anatin'ny tontolon'ny ara-panahy sy ny fivavahana dia manomboka eo tsika dia lasa tsy mahay manao ninina tsontsika raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Lasa tsisy zavatra haintsika izany tsony na dia zavatra hain'ny petera taloha aza ny manarato ry havana. Lasa tsy haintsony izany raha tsy nisy an'i Jesosy izy tao aoriana izay. Firy taona nananatova ny Petera, mahay tsy enjery ny rano Petera. Fa rehefa tonga Jesosy, lasa tsy nahay intsony Petera ry havana. Ary nanomboka teo izy, dia lasa tsy maintsy niankina tamin'i Jesosy foana tamin'ny zavatra rehetra nataony. Ohatrany teteny ve hoe rehefa nandray anao Jesosy dia lasa malemy, lasa marefy ve? Tsy ry havana, lasa manetry tena, lasa mandefitra, lasa manao ny tena ho tsinitsinina fa mametraka an'i Jesosy lohalarana eo amin'ny fiainana. Dia izany mihitsy tsika rehetrarehetra reto ange ry havana. Tsy vitantsika intsony izany irehareny amin'ny tenantsika izany. Tsy vitantsika intsony izany iteny izany hoe izaho ohatr'izao. Hiteny foantsika hoe izaho Andriamanitra, raha vao tsisy anao aho, raha vao tsy eo ny fahasoavanao, raha vao tsy eo ny fitiavanao, dia tsy afaka mihetsika Jehovah. Eny havana malala. Tianao Jesosy, ianao io na dia ny fahavelomanao, ny zavatra rehetra nataonao, ny fahombiazanao rehetra voatanisanao hatramin'izao. Tsisy ninina nitranga teo amin'ny fiainanao raha tsy ny fahasoavan'Andriamanitra. Afaka misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany ve ianao androany? Afaka hiteny ve ianao androany i Jesosy? Fahasoavanao Izao raha tsy ny fahasoavanao e, tsy matoa izao ary tompo raha tsy ny famindraponao e. Zava-pona izaka vita raha tsy ny fahasoavanao e, ifitra saka miatsika vita raha tsy ny famindraponao. Asolery tompo ny fisaranayanao e, Raisolery tompo ay ao anaty koa e, Raisolery tompo ny fidelananao e, ifakasitrahanao ay ao anaty koa e. Alleluia. Andro lasa rinona fahasoavanao e, olombelana nandray famonjena no rehefa mindrambonao. Tsara rehetra eo amin'ny fiainana mbola fahasoavanao e, noenona ho an'ny karainako no rehefa mindrambonao. Raisolery tompo ny fisaranayanao e, Raisolery tompo ay ao anaty koa e, Raisolery tompo ny fidelananao e, ifakasitrananao ay ao anaty koa e. Nanisany asa tsy hanaratra no ny famindraponao e, nisitrakana ataoko eo aloha sandrarakilo miandoha. Ijoro hatrany mba ho voninahitra hoe tsy aminery ko rehefa izany famany fahasoavanao. Raisolery tompo ny fisaranayanao e, Raisolery tompo ay ao anaty koa e, Raisolery tompo ny fidelananao e,
Atunga tiany ianao androany raha fanamalala. Haza-madiso mihitsy ianao androany ka tsy sotran'Andriamanitra iavana. Ny zavatra hafa afaka tsy ataonao androany raha tonga eto ianao androany tenao mamy toky ianao a. Fa na tsy hitaraina azy ianao na tsy hangataka azy ianao ry havana malala. Tsy zany no hamaritra no avinao amin'ny anay manao satria tsy nangatahako. Manenina ianao satria adiniko nangataka ny zavatra ohatr'izao tamin'i Jesosy tamin'ny sabata. Tsy ry havana. Fa hanenina kosa sika raha tsy vitantsika ny manonona eo anatrehan'Andriamanitra androany misaotra. Misaotra Jesosy noho ny fahasoavanao a. Fa zao fijoroako androany eto izao Jesosy a. Tadidio daholo ny zavatra azonao natao tamin'iny aneman'iny. Tadidio daholo ny zavatra rehetra nietsika nataonao. Ny asa rehetra nataonao. Ny zavatra rehetra vitanao tamin'iny aneman'iny ry havana malala. Fa tsy nisy vitanao reny na dia iray aza. Raha tsy teo ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha tsy teo ry havana malala. Ny fitiavan'Andriamanitra niaro anao. Nanarona anao. Amen. Hoy ny ten'Andriamanitra aminao ny fitiavana dia manarona fahotana maro. Eny ry havana malala. Raha tsy teo Andriamanitra nomba anao. Tsy nisy inona vitanao reny. Davida ry havana tena nahatsapa n'izany foana izy. Nahatsapa foana. Isaky ny mandresana dia anankiray Davida. Totra nitaka eto mihitsy Jehova. Fahasoavanao angeny nandreseko an'iny adiko iny. Fahasoavanao angeny Jehova e. Impiry Davida ry havana no niandrandra an'io lanitra io. Niandrandra famonjena avy amin'Andriamanitra. Tsy mbola nisy tao anatin'ny Baiboly Davida na dia indray mandeha azy. Ka nangataka famonjena taman'olona. Niantehatra tamin'ny sabatry ny hafa. Na nangataka famonjena tamin'ny firenena hafa ry havana malala. Tsy nisy. Fa zao fotsiny azy Jehova miandrandra anao a. Manompo ny masoko eny amin'ny tendrombohitra. Haveza moa ny famonjena ato Jehova Andriamanitra. Avy aminao reny. Avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Raha ny amin'ny Davida dia zao tsisy famonjena ho anazy eto amin'ity tany ity ry havana malala. Misy fotoantsika rehefa mandalo zava-tsarotra ny fiainantsika dia mahita mihitsy hoe tsy misy famonjena ho antsika zany eto amin'ity tany ity. Na iodina viana na iodina vanana dia mahita ianao tsy avetoka. Tena tsy eto tsony nandrareko. Tsy eto tsony Andriamanitra. Fa tsy maintsy ny lanitra ny sokafanao. Tsy maintsy avy any aminao izay avo afaka hahita fandraisena. Tsy maintsy avy any aminao Andriamanitra izay avo afaka hahita fahombiazana eo amin'ny fiainako. Fa tsy hahita na inona ako Andriamanitra. Ry havana malala. Ny famonjenantsika angety avy amin'ny Jehova. Io Jehova io avahanao isan'andro ihany angeny mamonjy anao e. Amen. Totsika androany tena tsy avy amin'ny olon'Andriamanitra ny famonjenana. Amen. Aoka iandrana lanitsika androany. Teny avy aminao ihany zao ny famonjenana. Amen. Halleluja. Tsy avy amin'ny olona ihany famonjena. Rehetra miangana lanitsika androany. Anokatra lanitra zao. Ampitona kasava ny manana biavy amin'ny saray hafa. Avy amin'ny Jehova izy mampitsoroa. Jehova noeriko sy tanjako. Savy amin'ny olona ho azy famonjena. Mahafonjy vola sy arena. Mahafonjy vola sy arena. Avy amin'ny Jehova raha. Avy amin'ny Jehova izy mampitsoroa. Jehova noeriko sy tanjako. Halleluja. Ni asina di mazava. Leulana yaniku demorava. Kaide Asia, Asia, Alleluia.
Zay ihany mba azo tenenina androany fiderana sola ny fankasitrahana Jehova zay ihany azonay atolotra anao androany. Eny Andriamanitra fantatray fa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay tokoa Jehova, na dia ny afony Elia aza Andriamanitra tsy maintsy avy any an-danitra izy ny andry azany latsa. Tsy Elia nandray atrafo, tsy Elia no nitady fandrehetanafo, nandorona ny fanatitra ny avana malala. Tsy Abrahama no nitady afo, nitady fatapera, nandorona ny fanatitra. Tsy ao anatin'ny asan'ny Abrahama zany, tsy nasena nataony zany, fa zavatra nasena nataony dia nanolotra ny fanatitra ihany, nikarakara ny fanatitra ihany, nanamboatra ny fanatitra ihany, nandratra ny kitay ihany. Zany ihany no asa nasena nataony Elia, nataony Abrahama. Fa ny afo avy any an-danitra no hitiny, tsy maintsy misokatra ny lanitra ny avana, zay vao afaka misy afo mihidina. Hendravana malala ny andrandra zany ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Za manokana androany ty ampahelanao za koa mba miandanda lanitra misokatra ny avana malala. Tsy fantatra ianao, tsy haiko ianao inona no mba andranay ireo rehefa tonga ny fotoana sabata ohatry zao fa za androany dravana indrindra androany tena miandrandra hoe Jehova torohin'ny fanatitra Jehova Andriamanitra. Efa nanomana izay efa milahatra ny kitay Jehova, efa reo ny fanatitra Jehova, haidiny ny afo Andriamanitra, sokafo ny lanitra Jehova Andriamanitra ho an'ny fanatitra rehetra. Tsy rehetrarehetra androany tenena efa vonina ny fanatitra Jehova, efa vonina Jesosy. Amen. Tsy rehetrarehetra androany angataka ny afo midina ravana andoro ny fanatitra. Amen. Fasitraka Andriamanitra. Halleluja. Afaka miandrandra lanitra misy anao androany manao fanaty fiderana isika, manao fanaty fisorana isika, manao fanaty tranoliota isika, atao anaty hevitra masina indrindra dia eo Jehova nandatsaka ny afony. Amen. Ena Jesosy fanatrehanao moda fanaty mampirenitany sy lanitra mampiray mitasy ny lanitra.
Haleluya. Sakafo ny fonao amin'izao fotoana izao rehefa namalala. Teneno mihitsy hoe tia nge Jesosy mifanatrako hoe efa nomaniko tsara nge izy ity Jesosy efa nidina tao nge ny ranao Jesosy anadio an'ity foko ty androany atolotra anao io Jesosy malala. Samy manotra fanatitra ho an'i Jehova rehefa atolory fa tsy maintsy hidina ny afo androany, tsy
fetsidinao izay fanapitrakasitrahana ny afo androany. Amen. Tonga eto ianao ankasitrakanao manokana mihitsy arena. Tenena androany Jesosy. Atolotranao ny tenako. Omeko anao izay rehetra momba. Efa nomaniko anao ange Jesosy zao fanatitra izao e. Hatramin'ny nomaly hariva ange tsika niavana malala nefa niomana. Ny kelikely nambany iny tsika. Hanolotra fanatitra ho an'i Jehova. Amen. Hallelujah. Salut tena androany. Atolotranao ny foko. Omeko anao izay rehetra anao. Atolotranao ny tenaka. Ankasitraka Andriamanitra rehetra.
Jehovah-Andriamanitra. Aorian'ny fanatitra ankasitrahana ny havana dia tsy maintsy misy teny fikasana foana. Amin'ny fotoan'Andriamanitra mankasitraka ny fanatitra ataonao dia ao ambadika iny dia manao fanekena aminao Andriamanitra. Halleluja. Androany raha misy zavatra ho raisinao eto androany dia fanekena vaovao indray nataon'i Jehovah aminao. Satria nisy afinidina tany anatinao tany. Nisy afi-pakasitrahana midina ny havana ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Ary dia tsy tsahatra hanasoanao indray Jehovah. Satria akasitrahana ny fanatitra hoe amen. Sady mampidina afo Andriamanitra. Miaraka amin'iny afo midina iny Andriamanitra mampidina ny teny fikasana ho anao izy. Halleluja. Ny olona rehetra nakasitrahana tao anaty Baiboly tsy nisy navelan'Andriamanitra irery izany. Tsy nisy resy anaty izany ndry hafana. Tsy nisy na dia iray azy. Ny olona nakasitrahana tao anaty Baiboly tsy maintsy notahian'Andriamanitra. Tsy maintsy tsara fefara. Amen. Tsy ny androany ny jerentsika. Ny androany anie mety mbola manalo any. Nisy fotoana Davida ny havana malala. Akasika ny foko foana ny tantaran'i Davida hoe rehefa tonga ny fotoana tratra ny Saoly. Restory Saoly sy ny miaramila. Reraky ny fanenjehana ny Davida dia natory. Dia nijereny Davida fotsiny. Tonga ny Davida sy ny miaramila dia nijery azy. Azony Davida natao mihitsy ny havana namono ny Saoly. Raha tia no azo tamin'ny fotoana io fandresena satria fandresena ho anazy angeny fahafatesan'ny Saoly. Teony eo izy dia mpanjaka. Tapitra teony eo ny adiny. Sabatra iray fotsiny no nitsatoka dia vita. Tapitra ny adiny Davida. Ary tamin'izany fotoana izany Davida dia olona mpiady. Tsy olana tamin'izany namono Filistina tamin'izany. Filistina izay fahavalo ihany koa. Fahavalon'ny Israely. Fa teto ry havana nalatsafidy Davida. Ho raisiny eo eo ve ny fandresena. Ho atsatony amin'ny Saoly ve ny sabatra. Dia vita ny adiny. Fa zao matahotra kosa nefa izy. Sao tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Sao tsy akasitraka azy Andriamanitra satria olom-bo ositra io olona izay restory io. Na dia tao anaty ady aza Davida. Efa nenjehana nandritry ny taona maro. Reraka koa nge Davida ny hafany. Fa ohatrany tehiteny fe Davida hoe aleoko ihany misafidy enjehana. Aleoko ihany aloha mbola misafidy hifanenjika antsika ry Saoly. Enjeo foana aloha zaho fa tsy maninona. Fa za tsy hamono anao. Dia tsy azon'i Davida teo indray nge ilay fandresena. Dia mbola nitoy nanenjika indray nge Saoly. Dia nitoy indray nge ny adiny Davida. Mbola nandeha tany amin'ny firenena hafa Davida nitsoaka ny Saoly foana Davida. Endry hafana malala. Indraindray tsika fizahan toetra be ho an'i Davida mihitsy ny fotoana iny. Ary nizahan'Andriamanitra toetra azy. Manahoana ianao ry Davida? Raha manoloana amin'ny ady tahaka an'ireny, manahoana ny toe-ponao. Hifidy ve ianao ny handatsatra dia ho azonao eo ny fandresena. Sa hifidy ianao tsy handatsatra fa anao sitrapoko. Fa mbola hitoy ny ady. Fa ho avy ny fotoana anankiray tsy maintsy handresy ihany ianao. Endry hafana malala. Hozy izy Davida hoe anka. Za tsy handatsatra. Tsy hamono mpisorona. Tsy hamono olom-boositra. Tsy hamono mpanjaka voositra Jehovah. Fa isafidy handalo ady aty tsy maninona izany. Enjehana foana aty tsy maninona izany. Mbola hiatra fahoriana aty tsy maninona izany. Ary ohatrany tehiteny mihitsy aza Davida raha mbola zaza matiny mbola tsy maninona izany fa za tsy hamono azy. Ry havana. Mety misy fotoana nendrentsika mandalo ady. Ao anatin'iny ady iny Andriamanitra tena mizaha toetra antsika tokoa izy. Fizahan toetra eo anoloantsika iny. Amotsitra sitrapon'Andriamanitra ve tsika sahanao ihany. Hiverina ve tsika sahandroso ihany. Hangatsika ve tsika sahafana ihany. Hiteny ve tsika za ve Andriamanitra mba efa ataoko daholo ny sitraponao dia mbola izao ihany no mahazo aho. Sa hiteny ianao hoe za Jehovah na inona zava-mitranga eo amin'ny fiainako. Za hanompo anao foana. Manana safidy foantsika eo anoloantsika ry havana malala. Ary na dia ny fanompoantsika an'Andriamanitra azy dia mbola safidy mipetraka ihany koa. Isan'andro eo anoloantsika dia misy safidy. Fa anjarantsika ny mamily ny safiditsika. Ny zavatra tenenanao eto foana dia izao ry havana. Raha mandalo ady ianao tsy ianao rery
Zay koa mba misy fotoana mandalo avy fa zao zay misafidy foana hoe Jesosy zay olona foana ohatra antsika ty androany fampahelezantsika mihitsy ato anatin'ny groupe ato anatin'ny tsika rehetra mpanaraka fandarana antsika ifampahely amin'ity izy ty hoe miorena mafy tsara. Amen. Amen. Miorena mafy tsara mivady fo. Halleluja. Afaka mifampahely mihitsy tsika ao anatin'izany. Nina mafitsa kala amini leva tusu Jesu amifara kasha nifikira mafitsa kukuono beni tumumalamalo kausana chatu kausana niyafa Ibanu kumasi nikuku Eli kumana bano Kausa chatu Kausa jamia fa Ibanu kumasi Sifa uji aga servitu na amena Jesule ufitahina Sanu meritu pana Lala pita Dalila la pita Liano Sayalea na wisara Simamelu paniji Itumulie jina Dalila la pitaliano Sayalea na wisara Simamelu paniji Itumulie jina Group Samaris, Yurena Maftar, Panaraka Fandana, and Pietro, Hallelujah. Yurena Maftar, Jesus. La Dina Sara, Upajesena, Incantinia Pizza, Haja, Upajesiana, Tutu Sayanza. Ewampela tanana Tesanto mundo miteni Sima Italia cha Uasina isive Teshi Sanje Shabitana Tesanto mundo miteni Sima Italia cha Amen. Jesosy manalo. Ampahirezo ny tenanao. Miorena mafy tsara ianao hoe halleluja. Ianao ihany nge mampahiry ny tenanao nefa ny izany ny ampahiranao eo tenanao ihany ampahirezo. Miorena mafy tsara ianao aza miovaova. Amen. Hitanao nefa na zany fotoana tena nampahirezin'Andriamanitra. Efa mandalo ady tsika. Indray tsika tena manalo fitsapana mamay tokoa. Ary tena ady mavesatra tokoa ny havany. Zao zatra nampahirezin'Andriamanitra na hoe izy fotoana ny anarana tanàna rehetra anaty Baiboly ny havana. Anarana firenena maro be izay nosoratana any amin'ny Exodosy, any amin'ny Joshua, dia nosoratana daholo ny tanàna izay nolalovan'ny zanak'Israely. Dia tsy maintsy nireseny ireo,
soratana daholo ny Amalekita, ny Kananita, ny Jebosita, ny Hivita, Perizita. Soratana daholo. Fa nanoratana an'ireo, anaratana na be dia be ireo ry havana. Tsy hoe soratana andreo mba handresy ny zanak'Israely satria be dia be. Fa nosoratana daholo mihitsy ireo, no tany saina daholo mihitsy ireo rehetrarehetra ireo. Satria ireo rehetra ireo horesena daholo. Halleluja. Horesena daholo ireo. Amen. Samy nanana ny fedin'ireo. Samy nanana ny teknikan'ny adin'ireo. Samy nanana ny tanjan'ireo firenen'ireo. Ary indrindra samy nanana ny Andriamanina koa ireo firenena rehetrarehetra ireo rehefa namanana. Fa nosoratana tao mihitsy ireo mba horesena fa tsy hoe handresy. Eny ry havana. Ny zavatra nataon'ny Josoa dia zao, isaky ny mifanena amina firenena anankiray izy dia ady anankiray zay. Misy fotoana mpanjaka 5 langy eny avana indray resy ny zanak'Israely anatin'ny fotoana anankiray. Dia nosoratana mihitsy ireo mba ahitana fa tena misy ny ady fa tsy maintsy mandresy. Ny zanak'Israely rery ihany. Jehova rery ihany. Fa ny favalo karazany be dia be. Fa zao ry havana, raha nanana ny teknika n'ireo favalo ireo nentina niatrehana ny zanak'Israely, Andriamanitra koa dia nanana ny fombany foana, nanana ny fanaony foana, nomena ny tolotsaina ny zanak'Israely handresena an'ireo favalo ireo. Misy fotoana ry Josoa manao otrika, misy fotoana mideran'Andriamanitra fotsiny. Halleluja. Karazana zavatra maro no natao mba handresena an'ireo. Fa zao ny valiny any amin'ny farany dia tsotra, resy daholo ireo. Na Amalekita, na Hivita, na Kananita, na Perizita, na Jebosita, rehetrarehetra. Na olana ara-panahy, na olana ara-nofo, tsy maintsy ndresena ny zanak'Israely ireo satria nahoana? Ny zanak'Israely nge ry havana pirenireny tamin'izany. Niala avy tany amin'ny tany fahababoana izy dia tsy nana-tany, tsisy ninina. Noho izany tsy maintsy resen'ireo fahavalo ireo satria haka tanin'olona izy. Ny tanin'ireo fahavalo ireo tsy maintsy ho alainy ho anazy satria izy tsy manana. Dia tsy manan-tsafidy, tsy maintsy resen'ireo. Misy tany nampanantenana ao dia ny tany Kanana. Tondratrinao sy tany tely. Fa tsy tonga fotsiny ihany fa tsy maintsy vonoina aloha ny Kananita vao afaka miditra ao. Ny Kananita izay jerena atao ngeza sy goavana mihoatra lavitra noho ny angezan'ny zanak'Israely ry havana. Fa tsy maintsy miditra ao satria tsy mana-tany. Handeha hoe zatra, irenireny eny an-tanin'olona eny, irenireny eny an-tany efitra eny foana. Tsy maintsy, tsy manana safidy. Atrehanareo olona reo, atrehanareo fahavalo reo. Ary tsy maintsy mandretra andreo izay vao miditra any. Fa zao, Andriamanitra efa miteny tamin'i Josoa fa tsy hisy fahavalo ajanona eo anoloanao. Ary izay ny zava-dehibe izay. Ry havana malala, Andriamanitra raha miteny aminao tsy hisy fahavalo ajanona eo anoloanao dia zao ny tadidio. Hitanisa fahavalo ange ianao io e. Ianao mandalo ady inge ho tany sainao fotsiny ange reny, ho soratanao koa ange reny. Ty ny fahavaloko tamin'izao, ty fahavaloko tamin'ny anina, ty ny anarany fahavaloko tary, ty ndray tamin'ny taona zao, ty tamin'ny volana zao, dia ho tany saina. Halleluja. Eo amin'ny fiainanao reny, fa tokana ihany ny valina ny amin'ny farany, tsy hisy fahavalo ajanona eo anoloanao ry havana malala. Satria manino? Andriamanitra mombanao. Izay ihany ny zava-dehibe mombanao ve Andriamanitra. Aza matahotra ianao. Misy fotoana ireny zavatra mitranga eo amintsika. Tsy fantatsika mihitsy. Inona Andriamanitra mety antony izao? Davida rehefa mitaraina amin'ny Jehova ry havana. Dia izao foana ny zavatra teny Davida, isaky ny mitaraina amin'Andriamanitra izy. Isaky ny mangataka famonjena amin'Andriamanitra Davida. Dia miteny foana Davida hoe Jehova, mamindrafo amiko. Jehova, mamelany ny eloko. Aza mamaly araky ny faharatsiako. Matahotra Davida, sao dia noho ny zavatra nataoko aza no mampandalo ady anahy. Tsy maintsy mila mamindrafo amiko aloha Andriamanitra. Tsy maintsy mifona amin'ny Jehova aloha zaho. Tsy maintsy mila famindrapo aloha zaho. Tsy fantatra izay antony izao, fa zavatra tokana ihany ny fantatra. Zaho mila n'Andriamanitra hamonjy anahy. Tsy maintsy vita fihavanana aminy aho. Amen. Ndraindray tokoa tsy fantatsika ny havana malala. Fa zao, teneno Andriamanitra. Fantatra tsy maintsy hampandresy ahy ianao Jehova. Momba anahy ange ianao e. Halleluja. Nosoratana fotsiny ny listy ny fahavalo
fa tsy andresanao reny na dia ray azy. Amen. Ho tany saina reny fa tsy andresanao reny na dia ray azy ny hafanamalana. Tianao Andriamanitra. Nampaheranao mihitsy andro andry hafana. Fantatra Andriamanitra izay mahasoa antsika tokoa. Amen. Sitakatinisay ni fomba itondranao ay na ino azavay mihoatra lavitra izay heveriko tompo haiko fa sarotantarina nefa kosa ho farandoarana na maniry firitra mampisa isa antoetindraindraiky makara seoko izany ray fainao malala izay ieveranay Misaramisano Janjaito Mavakifu Fayatu kwantuka Tiantera Nakarapuka Tupo Yufasaru Pantana Nifakusa Ufana Paranai Namagiri Fika Mapisan Fisa Andre Chintai Dai Chumakara Topisanirai Fayano Malala Isai Hayu Fasaru Patarina Nefakusa Ufana Paranai Namagiri Fika Mapisan Fisa Andre Chintai Dai Chumakara Topisanirai Fayano Malala Isai Andriamanitra misotranao zay misotra tsy Jesosy malalo fa tena hero anay ty sabata ity tena miantoka no avinay ty sabata ity ary zay Andriamanitra raha misy toko anay any anatinay mandritry ny enemana dia zay avy niatrika sabata Jehovah Andriamanitra hany kaninina mitranga tokoa eo amin'ny fiainanay Jesosy
dia toko anay fotsiny hoe efa napetraka teo an-tananao ange ny fiainanay, efa natolotray anao ange ny momba anay Jesosy, dia matoky ange zay Andriamanitra, dia lasa mandeha tokoa zay, dia mandeha eny ambony rano tokoa ange zay Jesosy, mandeha eny ambony rano ihany no itsahanay, rano manafitra ihany no itsahanay, fa lasa vitanay ny mamakivaky aniny satria Jehova miaraka aminay no misaotra Andriamanitra. Ankasitraka anao zay, ampaherezo ny tsiray avy zay tonga eto androany. Eny Jesosy malala, mety tsy ampy ange Jesosy ny zavatra zay zarainy eto e, fa nefa kosa Jehova ianao nameno an'izany araka ny habenindra fonao sy ny fahasoavanao. Misaotra anao a Jesosy malala, misaorako anao zay rehetra voasara teto, misaorako anao zavatra rehetra, omenanao rerian'ny voninahitra. Misaotra Jesosy. Halleluja. Halleluja. Salamana anao fampaheritsika androany, fampaheritsika androany. Halleluja. Manokana tena naheny arava natapisa-bata ity. Sembandrana vanny fiainanao, mipetraka fosy fanay, andandrao efa niantso anao, Andriamanitra mbola vonona miarina anao. Sembandrana vanny fiainanao, mipetraka ny fosy fanay, andandrao efa niantso anao, Andriamanitra mbola vonona miarina. Raha izay ady vonalohany hihemotra, tatitio fa ny fiemorana tsy masitrany, fa izaho no aka ho tombom-bavaka hoe raha eo no tanterakany ny sitrapona. Efa fantanany ny mahazo anao, na dia mbola tsy azonao akory ny valin-bavaka, amatriky fizany tsy andao anao, fa ianao madinika faharetana famelenao Jesosy. Efa fantanany ny mahazo anao, na dia mbola tsy azonao akory ny valin-bavaka, matoky fizany tsy andao anao, fa ianao no matiny toetrany faharetana. Raha izay ady foana mampihemotra, sanatsika titiny fa ny fiemorana tsy masitrany, ka izaho no aka ho tombom-bavaka hoe raha eo no tanterakany ny sitrapona. Kati maherezy anao, fa izy tsy ataonao tsy ataona foianao akory, fiarisa ianananao, fa tsy sakany satrokonahitra. Kati maherezy anao, fa izy tsy ataona foianao akory, ranoma fiarisa ianananao, ma tsy hisy arany satrokony nahitrao.
Amen Jesosy. Voato napetraka eo androany Jesosy. Vato fantsika indray amin'ity sabata ity hoe zay tsy vadika aminao zany. Zay tsy vadika aminao. Fantatra Andriamanitra fa anaty izao tontolo izao ity mihitsy aza mbola ho levona sy mandala. Baika fa izahay Andriamanitra. Mielona tahaka ny rivotra ngeny androna eto zao ve? Zany andro mielona toy ny rivotra zany ve nivadianay aminao Andriamanitra? Tsy atsio. Tsy vadika aminao nao vinanao vina. Terizo zao fitiavanay anao zao. Terizo zao hafanamponay zao. Fa tsisy angalatra ety aminay. Satria fantatra efa nitanjony devolo teny angalatra amin'izany. Amin'ny fomba rehetra. Fa tsy avelanay ho angalariny Jesosy ahy. Fa ho terizinay. Misaotra aminao zay. Misaotra ny amin'ny fiderana. Misaotra ny amin'ny fiankofana. Misaotra fa. Avy aminao avokoa zay rehetra raisinay teto androany. Na ny hery Jesosy. Ny fanatrehana Jesosy. Ny kasika Jesosy. Ny zavatra rehetra zay nataonao tete. Tsy mba nisy avy aty aminay izany fa avy any an-danitra avokoa. Mankasitraka Andriamanitra. Trika aminao toy ny fotoana. Ianao mbola anatrika ilay fotoana ny fanahinao masina tsy tsahatra hiteny aminay. Hamangy ny fonay, hanokatra ny sofinay. Jesosy ampitoetra ny teny rehetra ao anatinay. Mba tsy ho afaka ety aminay izany teny izany. Ny zavatra ratsy rehetra kosa. Dia hiala ao anatin'ity sabata ity. Tsy ho entinay intsony miditra amin'ny anemana ho avy. Manomboka rapitso. Fa anemana vaovao, toe-po vaovao, toe-panahy vaovao indray. No entinay miatrika ny anemanay. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Manohira fiderana anankiroa tsika dia ao aorianan'izay tsika hiain'ny tenin'Andriamanitra efa lasa dia lasa moa ny fotoana tsika. Ialana tsiny ny fahatarana androany a dia tena tara tokoa tsika foana nanomboka. Ndao ary anao fiderantsika dia ao aorianan'izay tsika.
Hallelujah. Zay ny tanjona tamin'izany Jesosy hatramin'izao ary mandrakizay mbola sany foana. Amen. Ina anankiray farany ihany isika ampitana makany amin'ny tenin'Andriamanitra dia samy mahery daholo tsika rehetrarehetra. Mbola tsy mialy tsika fa mbola ihany tenin'Andriamanitra tsika. Hallelujah. Awary. Oye, digo, azatu mange, famuriana wo, kanyami na wo, hamako, azamala yelo, andi udeya ebu, kada tumburi, isandi kusane, azamana ye, ankiri maminati, faula furari, osuki malanda, azami sarasale, azami andiera, faule muasi, Timure chanoni, bali fidia jeni, ea kiani tesosi mufante, ani te ya janwan, aveloni tuman, faulita no, filvani zani, tesosi, 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 te soucis, te soucis, te soucis.
siurasanoi alifidiazeni eanaikiani Jesosy no famonje aniteazanoa avelonitomany faoitanao fiovany zany Jesosy 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 Alléluia. Mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fotoanandroany izay nafahany tena hoe nianatra tanatin'ny fiderana anao dia mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao ndray zay amin'izao fotoana izao mbola fahatanterahanyity fotoana ity ny fidiranay anatin'izao tontolo izao dia mbola ny tananao mahery koa no ankatahanay tena ombanay ao anatin'izao anio izao. Misaotra Jesosy malalany satria tianay ianao, misaotra satria tena momba anay sy mitantana anay ianao dia ta io Jesosy ty fotoana ity mba tsy ho verimaina eo anatrehanay tsirairay avy aoka tena hoe ny tananao mahery sy ny tanam-pahasoavanao metraka ny teny ambavan'izao mpanomponao zao votsavava ary tsy mahay mandahateny nefa kosa raha ny fanahinao masina hitaridalana eto dia ho tafita ny afatra ho tafita aminay tsirairay avy hitondra hery hitondra fahasoavana ho anay rehetrarehetra. Misaotra Jesosy malala miterena voninkelinao zay ny fanatrehana ratsy rehetra ny devoly sy ny satana sy ny frongony dia tsy manankery tsy manam-pahefana eto amin'ity fitoerana ity anelingelina izao fotoana izao fa ny tana maherin'Andriamanitra no hiasa amin'ny fomba tsy taka izay ka ny teny zay torin'ny eto dia teny manana sitrana teny manangana teny tena hoe mitondra fahavokisana ara-panahy ary loharano iboboky aty anatinay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen. Nohira retsika dia hitra mitoko teny avy hatrany matoky ianao amen manana toky mpamombana Andriamanitra sy manara antsika ny Andriamanitra. Halleluia, hatramin'ny ora farany matoky. Halleluia. Lavani fu adin saina mameniru mafyanga mba rani ainanao ketra kizo tutu luisa ailata sinye suandwani ubanyani fana tuma Salam,
Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray rasina babalanina no amintsika amin'izao fotoanano izao a dia faly be ny tenako miarabanao eto androany a tratran'izao andro sabata masina ny Jehova zao indray a dia raha tonga miaraka aminay voalohany eto ianao androany dia teteny aminao hoe tonga soa ianao a ary tsy kisendrasendra koa ny hatogavanao eto zao an'io za mirary dia mirary a ho tsaronao mandrakizay ty fotoana androany ity satria fotoana anovan'Andriamanitra fiainana mihitsy e fotoana tena andritan'Andriamanitra lalam-baovao amin'ny fiainanao indray a dia samy tahiny tompo mahereza tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Alleluia. Dia arabaina Verty Savak Koweït, Someva France, Zaskapatiti France, Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite, et tout Jesosy mandrakizay Allemagne, Mersobianjana Arabie Saoudite, Hortensine Koweït, Thierry Berthelot France, Jesosy Pandresy Madagascar, Lovlitina France, Tody Noeline France, tahiny tompo a Tsiry Amboaramel France, Razana Zo Sylvie Koweït, Razana Monique Dubai, Evelina Rodriguez Arabie Saoudite, Alléluia, Antarina Marie Charline Madagascar, Marina Tana Canada. Alléluia. Satria noho ny anarana rehetrarehetra fa faly be mahitanareo ny tena marina porofona aminareo mihitsy hoe faly zay mahitanareo tonga eto a nory malala Francine tonga soa ihany koa dia Noélie Fantou France tonga soa Tindra Kotarizaka France tonga soa Yama Koweït faly be mahitanareo tahiny Jesosy daholo a hiditra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. Alléluia. Ten'Andriamanitra avy hatrany. Alléluia. Amin'ny ray volana ohatra tsika makomanao amin'ny Pentecoste amin'ny 24 mai ny Pentecoste tsika alefa andro filazana. Boky ny maly moa tsika tsisy fandarana ny ato manokana tsisy fandarana tsika maly a dia mba hisoratsika ny tokony handray anjara omaly. Alléluia. Izay ranabavitsika mamihany a Koweït a Madagasikara azafady rababa mi tokony hitondra ny ten'Andriamanitra maly dia tsy nisy moa fandarana dia tsy adinotsika ny ezaka kely mba nataony dia mba mariky ny fisoratsika azy dia ny verset zay novidiny no torintsika eto androany any hoe apiko kely fotsiny angamba ny verset a izay ny aka hotoriny any amin'ny famoaboasana ny toriteny. Alléluia. Tonga soa na artizana de Madagascar France Sandola Koweït Erikaraky France sy ny apôstôly Madagascar Sandola Koweït tonga soa daholo nareo faly mahita anareo Marie Angela Dubai. Alléluia. Ao amin'ny razao ny boky ny baibolinao a dia amaky sika amin'ny boky ny tantara voalohany toko fa 7 ka lavalava ihany andininy fahavalika hatramin'ny 12 no vakitsika androany. Tantara voalohany a toko fa 9 a azafady a tantara voalohany lasa aloha fa 9 azafady lasa 7 a tantara voalohany a toko fa 9 tantara voalohany a toko fa 9 andininy fahavalo hatramin'ny 12 no vakitsika.
tantara voalohany a toko fa 6 andiny fa 9 ka hatramin'ny fa 12 a ovakiko a amin'ny anaran'i Jesosy ovakiko a tsy kelikely a eny antsefatsefany eny alleloia raha vita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy alleloia hoy tena Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy miderahany Jehova miantso ny anarany ampafantaro ny firenena ny asany mirao azy mikalaza azy saitsainy ny vagagana rehetra ataony atao voreharehanareo ny anarany masina aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova mitadiava ny Jehova sy ny heriny ka tsy mandrakariva ny tavany mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony dia ny fahagagana sy ny fitsarany vavany rovakiko manontolo mihitsy hatramin'ny farany ianareo taranak'Israely mpanompony a ianareo lombafity ny taranak'i Jakoba Jehova izy no Andriamanitsika manerana tahandretra ny fitsarany tsarovy mandrakariva amin'ny fanekeny dia ilay teny voadidiny hoan'ny taranak'arivo mandiby eny dia ilay nataony tamin'ny Abrahama sy ny fianianany tamin'ny Isaka izay naory no lalàna ho an'i Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an'i Israely ka nataony eo meko anao ny tany Kanana olovanareo voazara amin'ny famolaina folombola olombitsy ianareo eny vitsy sady vahiny tao ary mifindrafindra tany amin'ny firenena sady mifindrafindra vanjakana ho amin'ny firenekafa tsy nisy naverany ampahory azy ary nananatra amin'ny mpanjaka izy a noho ny amin'izy ireo hoe aza manendro voaositro ary aza manisy ratsy himpaminaniko halleloia amen zay ny toriteny a erontsika androany osingantsika manokana anatin'le teny manao hoe mitadiava ny Jehova sy ny heriny ka tsy mandrakariva ny tavany inona moa ny dikan'izany teny zany mitadiava ny Jehova sy ny heriny halleloia rehefa tentsika hoe mitadiava ny Jehova sy ny heriny dia tsy Jehova rery ny tadiavina amin'izany fa ny heriny ohatry ny tehite zany ty teny ity manao hoe tsapao Jehova halleloia mitadiava ny Jehova sy ny heriny tana misy fomba fiteny tsy mahalala ny Jehova moa nareo tsy mahalala ny Jehova moa nareo halleloia eto zany ry havana raha mbola tsy hainao ny dikan'ity hoe mitadiava ny Jehova sy ny heriny ka tsy mandrakariva ny tavany dia zao ny dikan'izany ohatriny hoe misy fotoana zay a amezako ohatra anareo misy tantaranatsika kely ity za zany taloha dia niasa tamina fivarotana tomobila atao Madagasikara tao dia nisy tamavona anao boka nalaza ny fatogavan'ireny tomobila sinoa reny ka ny spesialité any sinoa dia zao manao kopia zany hoe izy zany tsy mitady zavatra lavitra fa ohatra hoe misy fiarakodia malaza ohatra misy fiarakodia malaza dia alainy ny pôzipôzin'iny dia ataony mitovy amin'iny fa ny ao anatin'ny rehetra amin'izay vita sinoa zany hoe tonga zany ny olona aloha dia taitra hoe way ty le tomobile ohatran'izao a dia avy eo amin'izay izy rehefa tena mijery an'le izy a dia izy vao mahita hoe tena vita sinoa izy ity ny ao malaza zao no efa tsy dia malaza tsony zany hoe vita sinoa simba zany a fa tsara fantatsika fa amin'izao ny sinoa efa tena manao zavatra anisan'ny tena tsara ary tena hoe zany marika sinoa zany ndray zao lasa tena efa tena talohatsika hoe zavatra sinoa vita sinoa vao miteny hoe vita sinoa dia maninona izy zay mora simba ka tamin'izany fotoana zany a dia mivarotra tomobile zay dia io tomobile io mitovy amin'ireny 4x4 Toyota tena le matanjaka be le mafy be reny dia vao mivoaka le izy tonga dia nisy mpanao politika zay nividy dia vidy anankefatra tamin'le izy dia nanontany izy zao le namany mpivarotra zany le commercial ohatranay a commercial moa vava ny midiny tena marina atao zividanan'ny olona an'io na dia manday ary ianao na zao mahay miresaka mivarotra vava zazy ny commercial vany le namany mandandahatra be anao le mpanao politika zao ito izy le mpanao politika
tena mba mafy io rangaty tena mba mitovy amin'ny Toyota ve io antan'io patron anareo de zao no navan'le patron anay anazy Alléluia. De zao no le patron ahoana izy le ahoana izy le ahoana izy nitanjaky tômôbily io de zao no tenin'le patronay ento testeny amin'ny fasika hono izy izy hoe alléluia azonareo ndana fotsiny eto de testeny amin'ny fasika iny de ho hitanao e zany hoe raha ohatra zany ianao a hitesteny io any amin'ny fasika de tsy maintsy vidinao io aloha sa tsy marina zany zany ahoana le mafin'io de izy patronay testeny amin'ny fasika de ho hitanao anaovy anankefatra miliara ny vola lany tamin'izany a anankefatra to de indray nividiny le mpanao politika taranafy mety ampiasana anay zany a tena tantara tena nisy zany ahoana izy patron anao mafy io io de zao valy teny avany testeny amin'ny fasika hono de ho hitanao ok anaovy anankefatra io izy préparé le tômôbily reo de naleo ka le mpanao politika mody any amin'ny faritra atsimo any fahateneniko anareo rehavana fa mbola tsy tonga tany amin'ny toerana tokony hatongavany koa le tômôbily de efa nisy zahatra tokony ho amboarina de zao am'izay nandefa taratasy mpanao politika io tena tantaratenisy nandefa taratasy a omenany patron anay sy sy olona varotra anazy varotra azy le tômôbily de inona ny ao anatin'le taratasy teny ratsy vararaka tena tantaranizy teny ratsy vararaka ho a tena ompaompa vararaka atao anatin'le taratasy mihaja zany taratasy mihaja ho valy rehefa tonga tany amin'ny toerana nisy azy izy da nefa tantarane fanane fiarabana trasy ny taona fa teny ratsy vararaka ho fisaorana momba le tômôbily satria naninona ny anankiroa tamin'le tômôbily hoe tsy tonga tany amin'ny toerana nefa simba tômôbily vaovao a tena vaovao mbola mifono sachet fa zany a zay tena sady nampalahelo no nampika tsy azo averina tsony izy tsy tonga tany an'le fasika eo testena akory testeny amin'ny fasika nga tonga tany an'le fasika akory izy de efa teny ratsy ary narefa an'le olona rehavana tenareo a zay le hoe nitadiny heriny manao ahoana izy ao testeny amin'ny fasika nanao anary amin'ny fasika ka le fasika ary tsy tonga akory tsy tonga tany an'le fasika akory de efa kofona raha miteny zany tena andriamanitra mitadavany Jehovah sy ny heriny de zao zany ry havana malala andramo Jehovah ny herin'andriamanitra tsy ho hita raha tsy ao anaty épreuve tsika alleluia indraindray tsika tsy alalany Jehovah raha tsy jerentsika hatrany amin'ny farany mihitsy ohatry ny ahoana Jehovah misy fotoana satria maky ten'andriamanitra amin'ny bokyny Estera any amin'ny bokyny Estera toko fahaefatra Estera toko fahaefatra nge vakitsika Estera toko fahaefatra andininy fa 5:10 Estera toko fahaefatra azakaka nareo amin'ny commentaire andranabavely anay miarina fa mbola tsy pentecoste akory androaniko hoe miteny amin'ny fiteny fantatra izy fa ihany elina kely ndray zao nahazo any telefôniny io mahafinaritra le dika teny le traduction anao i ranabavy marina tena fa tena arabaky teny mihitsy no tena arabaky teny mihitsy le rovanao izy esy tena tokony mekena tadidiko zay tantara zay satria tadidiko mahandraky tiany androany tsy niditra vitôbila tao mihitsy le mpanao politika zay tao anatiny zay
Estera toko efatra andiny fadimy amby folo aminaran'i Jesosy. Dia raha mpitondra valonao any amin'ny Mordekay Estera ka nanao hoe mandehana ary voroiny jiosy rehetra izay hita ao Sosana. Ary mifadihanina noho ny amiko ka aza mihinana misotro atelona na andro na alina. Ary izaho sy ny ankizy vaviko hivadiko izany koa. Ary amin'izany nidirako amin'ny mpanjaka ka na tsy araka ny lalàna azy ko raha tahiny maty aho dia maty. Dia lasa Mordekay ka nanao araka izay rehetra nanadiny Estera. Izy zavatra ho atao zany eto, anao zavatra tsy fanao zany Estera. Tamin'izany fotoana zany rehefa hiditra eo amin'ny mpanjaka ny tsisy mahazo miditra zany ny vadin'ny mpanjaka tsisy mahazo miditra eo aminy raha tsy atsony. Fa raha ohatra miditra eo aminy ka tendreny amin'ny tehidina volamena dia tsy maninona. Fa raha manelingelina azy ka tsy tendreny amin'ny tehidina volamena dia tonga dia maty. Miditra eo amin'ny mpanjaka zany tsy azo atao hoe midikiditra foana fotsiny, fa misy fotoana tokony hidirana eo. Estera nefa eto mila miditra eo aingana satria zao miatra manaina takataka aingana dia aingana famindrapon'ny mpanjaka ho an'ny vahoaka jiosy izy tamin'io. Alleloia. Dia zao irisika zany zay le tanjony eto, irisika. Misy risika ho raisina zany eto. Zany hoe miatra manaina mihitsiny zany. Raha miditra eo zany to dia maty. Fa hoe manahoana kosa Jehova amin'izany fotoana zany. Tonga soa nanoroso Elizabeta. Alleloia. Zay kely hoe tedavany Jehova sy ny heriny manahoana io Jehova io rehefa tena jeretsika. Ohatran'ny 4 teo, ahoana ny heriny? Testeo any amin'ny fasika. Ahoana ny herin'i Jehova? Testeo any anaty fitsapana. Testeo any anaty fizahan-toetra. Testeo any anaty ady sy anaty épreuve ihany ravana malalana. Ny fanontaniana dia zao, amelana ho faty ve Jehova sa tsy amela? Tsy voavalinao zay raha tsy testé. Idiranao le ady, idiranao le fizahan-toetra. Tsy taitra koa Estera ny teny mandehana. Fa amin'ny fotoana ifaditsika hanina io ano hiditra eo amin'ny mpanjaka. Ka zao raha tahiny maty dia maty. Alleloia. Risika nge zany ravana malala. Fa sany risika izy. Satria nahoana? Satria tady amin'ny Jehova sy ny heriny. Tia lui tia atraiza. Alleloia. Atraiza ravana ty fahazontsika manaraka an'Andriamanitra. Atraiza ny azon'Andriamanitra atao amintsika. Androany ianao tonga aminao ten'Andriamanitra. Mitediava mihitsy alohanao ny Jehova sy ny heriny fa mbola tsy hitanao zany. Mahatonga anao tsy mahita ny herin'Andriamanitra tsy samy risika mihitsy ianao. Tsy samy zatoetra mihitsy ianao. Ozy izy Mosesy. Mbola miatra manaina koa ty tantara ity. Exodosy nge vakitsika. Exodosy toko 7:10. Andininy 7:10. Zao zany zavatra nisy. Doka vakitsika manomboka amin'ny andininy 7 mihitsy. Exodosy toko 7:10 andininy 7. Naran'i Jesosy. Ary rehefa mby akaiky Farao dia natompony zanak'Israely ny masony ka indrindra Egyptianina tamin'ny manenjika azy. Dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehova. Ary koa izy tamin'i Mosesy, mosy nisy masana vatany Egypta, noretinao fa ty hevitra izay. Nahoana nanao izany taminay ianao ka nitondranay hivoaka tany amin'ny tany Egypta? Tsy izao va ny teny nolazainy taminao fonony ny tany Egypta hoe ok zay fa velao ihany zay hanompo Egyptianina. Fa alohanay manompo Egyptianina toy izay ho faty any an'hevitra. Efa tena anatina tena pression nge zany ravana malala. Etretinareo ao arinao Farao sy ny miaramilany miaraka amin'ny sabatra sy ny lefona tesitra dia hamono. Eto anoloana inona ny zava-nisy? Inona ny soramandry? Ny lalina nitondran'Andriamanitra zanak'Israely sy ny namakiny ny ranomasina mena. Teo anoloany zareo ranomasina mena. Tao aorianany zareo Egyptianina sy Farao hamono. Drainjana nge zany. Androso izy isika maty ray be, iverina maty reny be. Tahiny tokoa Claude Arazaka. Alleloia. Ny zanak'Israely
mitady an Jehova sy ny heriny. Inona ny herin'Andriamanitra izy seho eto? Ahoana re no anaovan'Andriamanitra inona re vaolana omen'Andriamanitra eto? Mosesy ny tenina hoe andininy 13 ary Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra anareo, mijanona fa ho hitanareo famonjeny Jehova izay ho ataony anareo anio. Halleloia. Ao anatin'ny hoe preuve mafy be io, ao anatin'ny fizaham-toetra tena farany mafy io, ao ny ahitanao ny herin'i Jehova. Halleloia. Raha vo tsy miaritra tonga amin'io zany ianao dia tsy ahita ny herin'i Jehova. Raha nijanona tao Egyptianina foana ny zanak'Israely, tao Egypta foana ny zanak'Israely, tsy nahita ny herin'Andriamanitra. Fa ahita ny herin'Andriamanitra izay manaiky anaraka an'Andriamanitra. Efa tantariko zany taloha, misy fotoana zany avy mianatra. Dia rehefa avy mianatra zay dia manomboka amin'ny 9 manao cours du soir any amin'ilay mpampianatra anay zay, manao cours d'anglais zay tamin'izany, tamin'ny taona 1993 tany ngambany zany na ohatr'izay. Dia rehefa tonga ao za avy mianatra ny anany zay tamin'izany, avy mianatra ny Andohana Analakely tao amin'ny école Razanaparany, raha tsy diso aho. Dia mandeha any Ambatomitsangana manao cours d'anglais any anaty tanàna kely any. Dia izao rehefa tonga ao dia nona be mihitsy. Dia indray andro nangataka somba misy rano mapango azafady mantsy an'le renin'le mpampianatranay satria mbola tsy tonga le mpampianatra nefa izy koa mbola mandeha mianatra. Dia nitondrany eto le fitoeran-dronono tsisy tokantrano tsy misy azy any Antananarivo, gigôzy ozy tsika, le ohatrany aluminium misy an'iny daholo any anaty tokantranon'olona any, gigôzy ray gigôzy. Dia nitondrany rano tamin'ny gigôzy ranona pango. Dia nisotro an'le rano dia indreo marikeko ao anatin'le rano kay tonga dia mbola feno varina pango. Natsasakiny tonga dia varina pango, natsasakiny rano. Dia tena nataoko amin'ilay izy sotroko le rano. Ny tena marina za tsy mangateta fa noana. Fa za menatra hitany hoe varina pango. Fa zay mba misy ranona pango? Ye, misy. Dia mena an'ilay izy dia fantatra fa misy varina pango dia sotroko le ranona pango, lo. Mandrapatonga an'le tonga eo amin'le vary, dia io vary iny avy kapoaka amin'ny amarika ilay ohatrany. Zao zany raha te hihinana an'ilay varina pango, tsy maintsy sotronao aloha ny ranona pango. Misy fotoana ary sotrona fotsiny le ranona pango fa tsisy vary na ray ary dia voky dimbadimba fotsiny, feno rano nykimonako bloky mianatra ianao. Tsy maintsy misotro aloha ianao rano vao hitanao inona ny tao ambadiky le rano. Iaretana misotra an'iny rano iny na tsy mangateta ary fa nitanjona le varina pango ao ambany. Alleloia. Tsy ho hitanao mihitsy tompoko ny ranomasina mena misokatra raha tsy tonga atosiky ny olana eo am-pototry ny ranomasina mena ianao. Mitadava ny Jehova sy ny heriny, aiza ny iseho ny herin'Andriamanitra eo amin'ny ranomasina mena. Ny ranomasina mena ny voasoratra anatin'ny soramanitra fa hisokatra. Ranomasina mena io tsy misokatra io raha mbola tany Egypta ny zanak'Israely. Misy fotoantsika atosiky ny olana, atosiky ny problème. Halleloia. Efa tena tsisy azonao atao intsony, tsy manan-tsafidy afa-tsy ranomasina mena sisy ianao. Ranomasina mena zany tsy mbola nisy zany ranomasina misokatra zany hatramin'izay. Tsisy rano misokatra zany fa ranomasina foana io. Ary mandraky ity androany tsy nisy an'izany intsony ny misokatra. Halleloia. Fa zao satria ny zanak'Israely nanaiky ny tenin'ny Mosesy hoe mijanona. Misy olona tsy mijanona eo. Misy apahan'ny zanak'Israely miverina ny tsenan'ny Farao maty. Vonoan'ny Farao ihany. Ny kifona. Misy tamin'ireo nke tena naindrena ndao hifona amin'ny Farao tsika riavana fa tena tsy mety nataontsika fa sitrana izy mba tsy tezitra. Fa ny maro mijanona. Ozy izy Mosesy manao hoe mijanona. Fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova.
mijanona fa ho hitanareo le heriny Jehova mitady an' Jehova nareo hatramin'izay ity fivavahana ty ravana milana mila fikirana misy olona tsy mety mahita ny herin'Andriamanitra satria rehefa kaiky tonga eo amin'le fotoana anehoan'Andriamanitra ny heriny dia mihevitra dia miara dia reny le olona mijoro vavolombelona tsy mahavonjy ny fivavahana reny le olona mijoro vavolombelona ratsy ny fivavahana satria niny tsy naharitra reny tsy mitady an' Jehova reny ary tsy mitady ny herin'i Jehova alleloia androany za te hampahery anao te hampahery anao a ozy Mosesy mijanona ianareo androany aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova izay ataony anareo anio aza matahotra fa tsy rapiditra tsy rapakapiditra amin'ny herinandro io zany rehefa mafy a hitan'Andriamanitra io hain'Andriamanitra ny mandrefa anio raha io ady lalovanao tamin'ny herinandro io mbola toizana ray volana reraky ianao raha io tsy simbola niainanao tamin'ny herinandro fa tsy misy ninona tsony ao atokantrano io no hitarin'Andriamanitra ray volana maty ny androany nareo menakavy fa androany mbola sahana eny miteny anao androany mijanona herin'Andriamanitra ve ny tediavinao Jehova ve ny tediavinao manaraka an'izao fandarana izao mijanona e dia ho hitanao halleloia ny famonjen'i Jehova zay ho ataony anao androany fa ny Egyptiana zay hitanao anio io Egyptiana misy loha zay zavatra manahirana anao mety aretina io aretina zay hitanao io inona re zany io tsy fisina izay hitanao io problème fa mampifantatra zay hitanao io tsy ho hitanao tsony io zy ny tenin'Andriamanitra alleloia satria maninona iseho ny herin'Andriamanitra inona ny herin'Andriamanitra izy hiady hianareo anginy zany ny herin'Andriamanitra tsy mila niteny tamin'ny ranomasina ry Mosesy tsisy vavaka natao tsony teo tsisy fivadikanina natao teo fa ny natao dia nijanona halleloia dia mitady sy niandry ny herin'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra makitsika teo averika ny tantara voalohany mitadiava ny Jehova sy ny heriny ianao halleloia ka sa mandrakariva ny tabany eo am-piandrasana eo a mahatonga anao tokony ahery dia zao andininy 12 mahatsiarova ny asa magagy efa nataony izay efa nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany androany za teteny aminao tsika eto pitorina teny eto tsika rehetra samy eritreritra meza hoe tsika mitadidy anankiray na roa fahagagany efa nataon'Andriamanitra taminao le mampioraka ny olona re mihitsy rehefa tantarainao ny olona le izy dia mampioraka ny olona alleloia amenna efa nanaovan'Andriamanitra zany ianao nisy fahagagany efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao a tena nahagaga anao a dia nampioraka ny olona mihitsy rehefa tantarainao sa tsy marina zany alleloia zany hoe problème ihany anao tsy ho voalohany aza koa tsy hoe mampatahotra anao fa tenao tsy ho ny farany fa raha mbola eo koa Jehova dia mbola tean'io ny heriny aminao raha mijanona amin'io problème anao a inona tsony ny zavatra iainanao ahoana tsony ahitanao herin'Andriamanitra problème io mitombo io mahita hafa vaovao foana tsika fa Jehova tsy miova omaly anio ary mandrakizay rehefa nanao fahagagana izy tamin'ny voalohany dia nanao fahagagana izy rapitso anao fahagagana izy rapakapitso ny tena androany za nanokatra varavarana eo anoloanao izay tsy misy maharendrina tsony nanokatra amin'ny voalohany izy anokatra hatramin'ny farany izy ina mampatahotra atsika raha tany anatin'ny fonja sy Paoly sy Silasy a dia zao voalazan'ny tena androanitra nisokatra amin'ny varavaran'ny selula ny zareo dia nisokatra amin'ny varavaran'ny selula rehetrarehetra dia nisokatra ny varavarambe amin'ny fonja dia nisokatra ny vavahadin'ny fonja alleluia io zany le miandry an'le zavatra hetsika io le miandry an'io le eo am-piandrasana le izy io ny tena mafy ary io ny tena ampahirezana anao androany anao hikatsaka ny Jehova sy ny heriny tsika misy herin'Andriamanitra ambadika problème amio misy herin'Andriamanitra iseho ho porofolo hijoroana vavolombelona aorina an'io ady be lalovanao io amen zao ngeravany hoy ny tena Andriamanitra mahatsiarova ny asa mahagaga zay nataony zao zany ny tokony nataonao androany ianao zao efa anatin'lenao le mahatsiaro zao ianao io le manteneko anao hoe mahatsiaro dao atsiaro tsika impirika ianao zay nandalo problème
dia manino ianao zao nitonga eto androany tsy efa avy nijoro vavolombelona avy ianao tamin'ilay problème anao iny alleloia tsy efa nijoro vavolombelona ilay problème anao iny dia io ianao io aiza zao le problème ianao zao io le problème anao ka io tsy ianao sy Jehova zao io alleloia ianao sy Jehova nge zao ny eo e le problème anao tamin'ny herinandro nge tsy eo e le problème anao tamin'ny roa taona lasa nge tsy eo e tsy hoe mbola io aminao io foana le izy hoe raiky tapitsaky nareo bras dessous be nareo tsia ianao sy Jehova ny tafajanona eo ianao sy Jehova ny tafajanona eo satria efa niseho taminao ny herin'Andriamanitra reny problème anazo anao taloha inge miresaka amin'ny namana zao ny aza mikitikidika anay fa nahita tena nahita ny herin'i Jehova ozy izy iny aretina mikitikidika ny seho nandalo to anatin'ny vatanao iny efa mitantara amin'ny aretina namana iny izy any tena farena tamin'ilay olona sy Jehova sy tena hitako ny heriny alleloia ianao tokony mijery tokony ianao hitady an' Jehova sy ny heriny tena ndao ry havana tena testena hatramin'ny farany ny areta mijanoana ozy Mosesy zay tsy mijanona tsy hahita ranomasina mena isokatra zay tsy mijanona tsy hahita ranomasina mena isokatra fa zay mijanona ny ahitan'izany sarotra le mijanona sarotra le mijanona fa zao tadidio fotsiny tsarovy efa nisasa mahakaiky nataony ty tena tokony hampahirantsika andiny fa tena ambe folo zany hoe zao any le hoe mahatsiarova ny asa mahakaiky zay nataony dia ny fakakana sy ny fitsarany ny vavany satria efa nanao zavatra be dehibe izy andiny fa rombe folo fatelo ambe folo ianareo taranak'i Israely mpanompony ianareo lombofidiny taranak'i Jakoba Jehova izy no Andriamanitsika manerina an-tany ny fitsarany ty ny tena tokony hampahery anao androany alleloia andiny fa telo ambe folo tsarovy manak'izay mifanekeny dia ilay teny voadidiny ho an'ny taranak'arivo mandimby eny izy dia ilany ataony tamin'ny Abrahama sy ny finianyanany tamin'ny Isaka izay naoriny lalàna ho an'i Jakoba sy fanekena mandrakizay ho an'ny Israely zao ry havana malala tany aloha tany efa nisy fanekena natao ninonina ho atrehan'ny Isaka efa nisy fanekena nataon'Andriamanitra ho an'ny taranak'arivo mandimby Isaka ao anatin'ny arivo mandimby Jakoba anatin'ny arivo mandimby isika zao mbola anatin'ny taranak'arivo mandimby alleloia zany hoe zao zany zao fotsiny mifantaritsika manoloana an'le olantsika manoloana amin'le problème efa nisy fanekena mifandraiky amin'io tany aloha tany io zavatra lalovanao io tadidio efa naovan'Andriamanitra fanekena taminao any aloha tany mbola tsy tonga akory io dia efa nisy fanekena natao tamin'io ozy izy ny ten'Andriamanitra omeko anao ny tany Kanany ninona zany lalàna lalovanao mandalo daholo ny fahavalo rehetrarehetra mandalo fidinana mandalo fiakarana mandalo fotadrevo manataka zay tsy raha latery latsaky anaty fotadrevo ary souvenir iny mandalo tany efitra mandalo tsy olana zany ny zavatra fantatrao dia zao efa nisy fanekena tao Andriamanitra rehefa manao fanekena dia tanteraky izy efa nisy fianianana alleloia efa nisy fianianana ry havana malala Andriamanitra zany efa tena efa niteny hoe ho hitanao fotsiny ozy ny tena Andriamanitra misy hafa sivy amby efapolo any isan'ny teny mahafinaritra any misy hafa sivy amby efapolo andiny fatelo amby roapolo any tapahan'ny faharomana hoe dia ho fantatrareo fa izany Jehova hoy Jehova alleloia isy olona fantatra zany le te zany Jehova hitena tena efa zany le Jehova alleloia amin'le tsara io amin'le lafiny tsara tsy mba naposokoatra zany nao efa nainy olona ny teny zany zay efa nainy olona ny teny an'izany olona mbola tsy nivavaka olona mbola tsy niditra lalina efa notoriana sy ny aina atao anatin'izany fahatsaran'Andriamanitra dia tena ny haiko vahoaka mihitsy nisy raha gazety aloha napahirezana ranga mera zay izy merana tanàna any Madagasikara ao Antananarivo tena rehefa tena nivavaka izy tena tsy mba naposokoatra efa zany ozy izy le mivavaka efa zany le Jesosy alleloia tononona foana tsaraitra avy mbola tsy ny ainana hikatsaka ny Jehova ianao androany tadavany Jehova sy ny heriny fa ho hitanao zany io olanao io zany
efa nisy fanekena natao tamin'io ianao tsy maintsy tonga any amin'ny tany Kanana na inona ny fiafarana io ianao sy Jehova mijoro amin'ny tany Kanana ninona problème eo ianao sy Jehova sisa mijoro eo any amin'ny tany Kanana alleloia misy izy ny ten'Andriamanitra hoe any amin'ny andininy fa 9 Asadino misy ny ten'Andriamanitra andiny fa ka ataonao omeko anao ny tany Kanana olovanareo voazara amin'ny famolaina fony mbola olombitsy ianareo vily sady vahiny tao ary mifinafina tamin'ny firenena sy mifinafina fanjakana ho an'ny firenekapa tsisy navela ny ampahory azy ary nananatra mpanjaka izy ny am'ireo na hoe aza manendry voahosy ary aza manisy ratsy ireo mpamonana halleloia zao ry havana malala ny herin'Andriamanitra dia tsy hitan'izay tsy mitady azy Andriamanitra zany tsy manao ny hery fotsiny Andriamanitra zany tsy manao an'izany Andriamanitra tsy milalao netsika misy te hizahan-toetrany Jehova tadidiko foana le pasitera niditra atao am'le hoe niditra atao am'le randenaka ny am'izao dia nilatsaka atao amin'ny lavak'le misy lioana hoe mba te hanao ohatran'ny Daniel zany dia hanao ohatran'ny Samson saika maty Andriamanitra tsy haneho hery amin'ny zavatra ohatr' izany Andriamanitra tsy azo lalovina ohatr' izany fa Andriamanitra kosa eo ary ampiseho heriny tsy amikilalao fa am'le tena izy alleloia am'le zavatra tena sireo tena zany an'ny Estera zany ngereo no miankina maniny possible zany Estera niditra tao maty hoy Joba na dia amono azy izy ozy Joba any amin'ny ao aloha ao anambadimbadika ao any amin'ny Joba firy misy an'iny any amin'ny Joba toko fa 3:10 na dia amono azy izy dia mbola anaty tena zany Jehova zany hoa ny olona tena efa miatrika zavatra sérieux be ohatr' izany tena matotra be miatrika amanay seho an'i Jehova ny heriny alleloia eo no anehoan'i Jehova dia zavo sehoko anareo ny heriko satria nitediavinareo izy zany mba ohatry ny ahoana re zany mijoro-vavolombelona kinao nge tsy mety nijanona miatrika an'le izy reny olona be problème reny tsy hoe tsy tian'Andriamanitra reny misy olona zay fianakaviana zay efa mahita zavatra mitranga aminay da izy fotoa mitranga zavatra be dia be mitohitoy ny fiainana ohatry ny zavatra ratsy moa zany izy hoe fizahan-toetra ho anay le izy fa ho an'le olona mitazana ohatry ny hoe iny mivavaka ve dia tratran'izao ozy izy le havanay ary izy manontany tena mihitsy fa maninona reo ny tratran'izao za zany tena ozy zany mbola ho hitanao any ariana any misy fotoantsika misy problème lava io miatrika olana lava io ny tena marina amin'iny ho ataon'Andriamanitra sopiky fijona vavolombelona inona kay ny tantara ho tantarainy hoe nataon'Andriamanitra ohatr' izao nisy zavatra ohatr' izao zany diavanao fa matoa ianao mitranga aminao reo ianao io zany ho ataon'Andriamanitra sopotra ivoahana fijona vavolombelona indray andro andeha tany andeha nitokiteny tany nanao batisa tany faritra andrefana any amin'ny party Antsiron'ny mandidy zay tamin'izany dia za moa nitondra fiarakodia tamin'io dia za zany nitondra fiarakodia dia sesika atao daholo ny mpanompon'Andriamanitra sy ny rehetrarehetra ka io fiarakodia eto koa hitanao hoe fiara double 4x4 double cabinet dia misy an'le aneriana misy an'le canopy dia misy an'le ohatry ny sarony zany dia aorinao poerako daholo ny mpanompon'Andriamanitra tsy aty amin'ny feno olona efa olona 5 zay tao anatiny nandeha dia nandeha amin'ny ariva fa alina be amin'izay no nandeha mody dia le tobily hoe ohatry somary mbola mba vaovao ihany fa zao vaaka ny pneu an'izy io ary ny andro efa ariva ny andro efa alina isika rehefa misy zavatra mitranga tandre mononmonina mahamenatra io mononmonina io zao mahatonga le izy mahamenatra rehefa mahita le zavatra miseho reny vaky le pneu plof izy lefa dia vaky le pneu dia voaka ny andro maizina amin'io dia tsy lovina dia manao lefa dia tena za zany tena fa maninona ary tao an-tsaiko tao zany fa maninona ary mba avy nanao ny asanao zay Jehova mba avy nanao mba avy nanao batisa dia vafiranao taken'ny devoly zao ny tenako anareo tsy voatery devoly miataky fa zao ny zavatra mitranga zay za vandina nanolo pneu teo
dia mbola lany teo amin'ny 15 minutes teo zay 20 minutes nano pneu dia vita le pneu dia niainga amin'izay nandeha dia nasiana vavaka misy no niainga dia nira raha fiderana miala ny fonomonona nideran'Andriamanitra tonga tao aloha kely tao zay feno taxi brosy mijanona ny olona efa mitsipatsipaka eny amin'ny sisiny arabe mitomany ny sasany maratra fa avy nisy fanakanan-dalana tao aloha tao misakana ny jiola le lalana dia natafiany daholo ny olona tao anaty taxi be ny endahany volamena sy ny volany sy letra dia nikapohany ny daroany ny sasany zao ry havana malala misy fotoana io pneu anao io lava voary vaky erovana anao tsy voasakan-dalany jiola raha ohatra zany tsy vaky pneu zahay ka izy nijanona ela teo izy zay taxi brosy mijanona dia sakanandrareo amin'ny vato be dia tonga dia zambana ny basy ny chauffeur dia avoakany dia mivoaka tsara reny ny olona dia mivoaka ohatran'ireny atao visite reny savaina daholo mipôsy sy ndrendrena sy nientana ao ambony nisy fotoana hoe savaina nientana ny ambony tafo dia nalaina daholo izay zavatra sarobidy olona efa mitomany daholo fa miviny ary zareo ny teo voalasa vo eo mihitsy ngamba zay 15 minutes ary zareo ny lasa fa tsy mifanenta aminareo tany be tonga tao an-tsaiko tamiko pneu vaovao vaky fanahoana dia hoy Jehovah mbola lehibe noho ny pneu vaovao ny ainareo alleluia tsara ngio Andriamanitra io avana malala fa ianao zany efa nisy fanankena nataon'Andriamanitra taminao fony mbola olombitsy anareo izy izy dia zao efa niteneniko daholo tsy navelako isy-ampahory anareo ny toerana zay lalovanareo alleluia findrafindra fanjakana sy firenen-kafa mifindrafindra io fiainantsika io fa zao nitadidinao mbola voan-dalana ifindra fotsiny anao dia efa nitenen'Andriamanitra mpanjaka sy ny mponina tao aza maninina an'ireo tsy azo ampahorian'ireo alleluia tsy nato mba hita ny herin'Andriamanitra tsika rehefa Andriamanitra momba tsika rehefa miandry zany Andriamanitra tsika dia mahita ny herin'Andriamanitra izy ary misy zavatra tsy takatry ny saina misy zavatra mbola tsy piseho mihitsy raha masina mena misokatra mbola tsy niseho hatramin'izay zany fa miseho zany ho an'ny olona mitady an'i Jehovah sy ny heriny misy olona iny tadidinareo tamin'ny Facebook tao nalaza be lasa ny mpangarom-paosy ny telefoniny sy tomile mpangarom-paosy lasa ny mpangarom-paosy nitsoka dia nitomany izy dia niteny Jehovah ampio teny ilaiko iny telefoniny iny fa maninona ny tratran'izao Jehovah fa izy tsy niteny hoe za tsy hanompanao tsony vome inona nataony vomena tsony Jehovah iasa afaka 15 minutes ao izy nareo ina zavatra nitranga miantso azy daholo ny namany izy reo manao story eo amin'ny anina anareo feno olona manao story am'izay eo amin'ny telefona ny amin'ny compte Facebook ny sokatra le mpanao mpangaro-paosy eto tsy mbola mahay kirakira le Facebook fa everiny fa mahita ny fataony io mizara story makasary dia reo am'izay le mpanentana nalainy daholo ny namany rehetrarehetra dia alealaina sary ohatr' izao dia manao story amin'le telefona an'le olona inona moa nandetany amin'ny sefofokotany fotsiny iza tompoko reto olona reto ry aniny reto ry Jules reto dia ry anina tena dia nalaina tany an-tranontsiray azo ny telefona azo ny mpangalatra tsy mila nakany amin'ny polisy koa sefofokotany dia efa nahatratra ny mpangalatra nanaovany zareo story le izy tanareo Andriamanitra zany ny herin'Andriamanitra na mpangalatra ary lasa tsy mahay manao Facebook na anaovany story le telefona verifa izany ny fatao io daholo izy hita teo daholo ajeritra zay mba nanao saritava ery nanao saritava dia nanao kagolona dia nananga taka telefona na isorona am'izay ny saritava sy kagolona dia nanao story niteny tamin'ireny io alleluia dia izavy ny namany avy daholo zalahy dia reo daholo koa le namany dia zezita kely manao story mbola tsy mahay story tanenany story ka ampitonena ny sary nakany ny sefofokotany azo ny telefona lasa mpangalatra rehefa Jehovah Andriamanitra ny asa ny herin'Andriamanitra na mpangalatra ary manao story ho azy alleluia tsara nge zany le avana manany izy le olona zay raha matoa zany mivavaka manaiky zany hoe tantara io izy le olona hoe sao dia misy Jules koa ny anarany avany mety misy ao anarana malaza be zany ozy izy le olona anankiray ao anatina fianakaviana zany tsy maintsy misy le olona mivavaka be iny le somary mahantrahantra dia zay mitsango amin'ny fiainany dia alleluia amin'ny Jesosy dia misy zay fiaraka ao amin'ny fianakavianao
olona le tonga de tsy mivavaka tsy tika an'Andriamanitra sy ny sisa efa le ao an'ity le fianakaviany ity zany le fianakaviany isaky maintsy za tsy afaka manao fianakaviana fa mitandro ra-sabata za Jehova za ivavaka amin'Jehova za ivavaka amin'Jesosy za tsy afaka mihitsy ravany zay tsy mihina kisoa zay tsy manao pataloha tany de fa leo be ny olona nefa izy zany anaty fahasafahiranana de izy voisaka mahazavatra halleloia misaotra an'Andriamanitra anao échange de cadeau izy halleloia misaotra an' Jesosy fa tiako be mihitsy ty t-shirt ty de pozy de olona taty aminay Jesosy a Jesosy so amizay tenen'le taontaom-panan-karena be tanao izy anatero vary ray gony ao amin'ny anina io anatero vary ray gony ambaravarana io alleloia Julien onny tianao story efery alleloia voatonareo zaradany Charline efa maty andray tsisy tsy avane Charline fa de mahereza fa de tsy nanarina aloha anorina tsy anorina anarina gasy misy malagasy ohatra de anarana le amerikanina be reny tonoantsika manomboka izao alleloia toy zay le taontaon le tsy mivavaka mihitsy to de ate mihitsy dana zao de zao anatero vary ray gony ao ambaravarana io ahitako an'izany nody amizay le raha matoy le somary mba sahirankina fa mivavaka be halleloia misaotra Jehova misaotra Jehova tena nandrano olona anatitra ny vary tena mpalatsony fianakaviana inona ny zavatraka voninahitro an'Andriamanitra reto fa tena nahazo vary nomeny Jesosy vary toy le taontaon mba afantatro nefa izy nanatitra ny vary iny taminao avaizy ny vary iny tsy fantatro fa niavy zavatra fantatro fotsiny na de vola le azon'Andriamanitra irana hitondra fitahiana ao anahy alleloia nangininga be na de ny devoly aza ozy izy azon'Andriamanitra irana hitondra ny fitahiana ao ahy tsy niteny tampoka indray le dada le tonton izany nanatitra an'io tsy vira tsy mafina findrova aloha tsahatra hoe iniriny alleloia ampiala azy tantara zay zao ravana malala mitady ny herin'Andriamanitra be ianao tsy maintsy mitady an'Andriamanitra ianao tsy possible hitanao zany fotsiny ny herin'Andriamanitra ianao tsy mitady azy misy atao hoe raha voatsinefy sy raha vo madilo ny anarana tonolo pastera manaraka aloha zay tadidiko zay anaran' zay raha voatsinefy zay re ataontsika anaran'ny olona tonolo ety amizay tsisy havan'ny Charline meka zany misy anaran'ny Charline foana de zao hitanareo misy tantara mahafinaritra ty alleloia mpanjaka voalohany nge vakitsika mpanjaka voalohany mifandraiky am'izay tantara kely zay ihany mpanjaka voalohany toko fito amby folo andininy fahaenina ao na tenin'Andriamanitra ary ny goaika nitondra mofosiana ho azy isamaina ary mofosiana isakariva ary ny rano am'ireny rano no nisotroany mahavariana goaika zany biby maloto ny goaika corbeau zany tsika tsy mihinana goaika fa mahavariana tokoa hoe biby maloto ny nasian'Andriamanitra nitondra ny hena sy mofo hoan'ny Eli isan'andro mbola herin'Andriamanitra koa zany entin'Andriamanitra porofona fa eo ambany fiahiny ary mandray ny baikony nisanizy anona le tenin'le ranabavy teo zaho tsy fantatro nisy vary fotsiny teo amin'ny tongona baravarako tsy fantatro fa avaizy iny fa mifantatro fotsiny na anjely nitondrana iny na ny devolony bakeon'Andriamanitra hitondrany herin'Andriamanitra koa zany so de verinao ray avana malala fa rehefa hitahanao Andriamanitra na de io misy fotoana ianao ohatra hoe misy famerim-bola eny amin'ny grande surface eny 5 euros akory tsy mandrisika an-tana miloka tsika tsy mahazo miloka fa tsy fahotana za misy fotoana atao inona le so de le 5 euros atao inona anao de misy alohatrany zara kikikisana kely 5 euros de mahazo anaovy amin'io tsy maninona mahakikisaka so de tonga le 500 000 euros inona moa ny olana am'zany raha ataon'Andriamanitra ho tonga ve ny goaika aza nitondra ho an'ny Eli tsy maninona alleloia ngambo za iverin-dalana am'zany no mba tahiny tompo mahazo an'izany fa te teny aminao fotsiny tsisy manakana an'Andriamanitra tsy tany fiainanao
androandra mandalo olana anao mandalo ady. Alleluia. Tena Andriamanitra mampahay antsika manao amin'ny Salamo 5:7 mbola verset andrana vavisika mamy koa ty fa neka nitorino maly Salamo 5:7 andininy fa 20. Jehovah dia akaiky zay rehetra miantso azy dia zay rehetra miantso azy marina tokoa. Anefa niry izy matahotra azy izy ary eny fitarenana ka hamonjy azy. Alleluia. Tsy afaka eo akaikin'ny Jehovah ny olona anankiray miala ny Jehovah. Fa ny olona eo akaikin'ny Jehovah dia olona tsy maintsy mijanona ao amin'ny Jehovah araka ny tenin'i Mosesy. Mijanona. Fa ho hitanareo androany. Ary tsy afaka ho tonga eo amin'ny Jehovah ny olona raha tsy efa nitady azy. Ary zay nitady an'i Jehovah dia ahita ny heriny. Za zany tena amin'ny anaran'i Jesosy ny anonako androany. Fa isika rehetrarehetra zay tonga eto maray an'ity tenin'Andriamanitra ity. Alleluia. Ahita ny herin'i Jehovah. Ahita ny herin'i Jehovah. Amin'ny lafiny maro. Ika fiderana lava ianao miterina amty. Fa ahitan'izany herin'Andriamanitra zany ianao. Hoporofony. Alefan'Andriamanitra eo ny lista rehetrarehetra. Alleluia. Anao hira anankiray mantsika aorianan'izay. Alleluia. Ahita ny herin'Andriamanitra ny ianao. Hitanao daholy. Alleluia. Ireo zavatra rehetra. Porofo fanavaran'Andriamanitra ny heriny. Izay mbola tsy nihitanao hatramin'izay. Fa mijanona ianao. Dia maharety ianao. Dia manekekeza an'Andriamanitra. Dia mahereza. Alleluia. Dia mijoro hatramin'ny farany. Hotahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Mitandavany Jehovah sy ny heriny. Dia tsy teo hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany ho tsy hifo hatramin'ny farany. Aiza ny tena farany izy ty hoe. Alleluia. Nanetsika tsisy vola ianao ohatra. Tena tonga latsinainy ohatra zao tena inona no hanina menakavy. Sabotsy ianao dia sabataly ianao dia efa mindram-bola amin'ny fianakaviana amin'ny namana. Tsy hitanao mihitsy inona ny azon'Andriamanitra. Tsy hitanao mihitsy zany zay omanin'ny Jehovah ho anao. Misy zavatra efa omanin'ny Jehovah ao a. Fa raha androany maka vola amin'ny fianakaviana satria tsisy vola ianao hatramin'ny latsinainy. Dia iny faravabetsany ho hitanao ny volan'ny fianakaviana. Fa ny olona afaka hita zavatra tena tsy takatry ny saina. Ny herin'Andriamanitra. Zay olona vonona hianatra hatramin'ny farany. Dia raha antsika mba hanao an'izany. Ndao mba hanao expérience an'izany tsika indray mandeha amin'ity androany ity. Dia hitady an'i Jehovah sy ny heriny. Ndao hiretana hatramin'ny farany. Inona kay ny tena hevitr'Andriamanitra amin'izao ny hamono antsika ve? Alleluia. Fa za teteny aminao fa lehibe ny Andriamanitsika. Azony atao na mampanao story fahavalo nangalatra ny telefonanao ary azony atao zany. Alleluia. Ho tahin'ny tompony antsika. Mila fa voarainao zay afatra zay. Tonga dia hanao hira anankiray tsika dia hivavaka tsika aorianan'izany a. Dia hanao hira fiderana marina fotoana. Tahin'ny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Eny filaritra tao. Alleluia. Alleluia. Andriamanitra mayan'Andriamanitra ye. Tika mifahotananao malazy. Zay fanasena manraksa ye. Fahefana ampitory azy. Famatana umeky azy. Andriamanitra fitiavana. Isoloany tafiarana. Andriamanitra fitiavana. Isoloany faneva isoloana. Kalasaina nanarana. Ambony sao rehetra sao. Urentana mananja. Jesus tombolanja. Kalasaina nanarana. Ambony sao rehetra sao. Urentana mananja. Jesus tombolanja. Andriamanitra mayan'Andriamanitra ye. Faunany fasanazatsy mahatazona azy. Hitsanganao velona malaky zay ye. Fahefana
Halleluja. Mbola tsy nitsaratra misaotra anao zay Jehovah-Andriamanitra. Misaotra Jesosy tamin'ity sabata masina izay omenao anay ity. Misaotra ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao amin'ny fiainanay. Misaotra tamin'ny hafatra izay nomenao teto androany. Teteraina mandrakizay ny anaranao. Hitady ny herinao zay. Hitady anao sy ny herinao zay Jehovah. Ataovy mahatsapa an'izany. Ataovy mahita an'izany herinao zany. Izay tsy ray avy izay tindreto Jesosy malala. Jehovah-Andriamanitra, betsaka ny olona miandrandra amin'izao fotoana izao. Inona ny azonao atao eo amin'ny fiainana? Mbola misy azonao atao ve amin'izao fiainanao zay Jehovah-Andriamanitra? Mbola misy azonao atao ve amin'izao olana lalovana izao Jehovah-Andriamanitra? Raha misy Jehovah, alleluia, dia asehoy anay, ampahitao anay raha misy Jehovah-Andriamanitra. Androany, aza velanao misy na dia ray aminay reto azy. Aza velanao misy na dia ray azy. Alleluia. Tsy hitan'izany herinao zany. Atsapan'izany herinao zany. Ny anaranao mahery Jesosy mangatanay mivavaka androany hoe oka nisan'iza tonga teto androany. Oka halala. Iza moa Jehovah. Oka izay rehetra miantso ny anaranao dia hoe akaiky anay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay izany mivavaka izany. Ampahitao ny herinao sy ny fahefanao sy ny voninahitra ao ny tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay izany mivavaka izany. Misy saotra ny amin'ny fitiavanao. Misy saotra Jesosy malano. Halleluia. Amen. Ampandrotsika na vavisika lina, kana vavisika mihaja mivavaka amin'izao fotoana. Tena hoe misaotra sy mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izany teninao mamy. Afatra mafonja izay nampahafantarinao anay izany indray Jesosy. Tena hoe mahazo tombony anay izay Jesosy malalo. Tena sambatra izay Jesosy mandray izany teny fampaherezana izany satria marina tokoa Jesosy malala fa indray izay rehefa tojo olana tsy maharitra hatramin'ny farany Jesosy fa mitady vahaolana malaky satria ohatrany tsy mahandry ny sitraponao, tsy mahandry an'ilay teny fikasanao izay efa omaninao tokoa Jesosy malalo. Fa ankehitriny ianao dia mbola mampianatra ny andray raisiny ampitiavana izany fampianarana izany satria tsy mahay tokoa izay Jesosy tsy mahay mitondra ny fiainanay miaraka aminao izay Jesosy fa tiana hoentina manokana amin'ny fiainanay fa ankehitriny ianao dia mampianatra anay hoe aharitra tokoa. Fa izay rehetra naharitra tao amin'ny Baiboly tao fampianarana lehibe ho anay dia tena hoe mahazo vokatsoa anehoanao ny herinao tokoa Jesosy malalo. Lesona raisinao anay tokoa izany Jesosy tsy lalo-dalovana mihitsy ny sofinay fa tena ho raisinay ary alatsaka anatin'ny fonay lalina tanteraka tokoa izany ho ampiariny amin'ny fiainanay Jesosy fa fitiavana lehibe ho anao no mbola manitsy anay ao anatin'ny fahalemena tahaka izany Jesosy malalo. Dia ho hitanao Jesosy fa hijoro vavolombelona tokoa izahay reny olana sy ny ady rehetra izay lalovanay tsiraray avy reny dia hiaretanay tokoa reny amin'ny fifaliana, amin'ny fahanginana. Tena hoe hiaretanay an'ireny Jesosy satria fantatray fa misy
vokany lehibe mihitsy ao ambadika ao omenao anay tsiraray avy. Amen, alleluia. Dia saotra Jesosy malala izany teny izany dia ho anay rehetrarehetra tokoa Jesosy tena hoe tsy handalo fotsiny amin'ny sofinay izany fa tena higioka izay voalohany indrindra mandray izany teny izany anio Jesosy izay tsiraray avy eto no handray izany teny izany iainanay hijoroana ny vavolombelona ary tsy ho tapitra ny fijoroana ny vavolombelona Jesosy mandra-piavana amin'ny rano lanitra satria mamy izany teninao izany mampahery izany teninao izany ary mampirisika ny hatramin'ny farany. Hijoro amin'ny teninao Jesosy anaraka ny sitraponao hatramin'ny farany Jesosy malalo koa voninahitra sy dera ho anao rery ihany isan-datana dia anao mandrakizay tompo malalo. Alleluia. Amen. Alleluia. Makasitraka anao Jehovah Andriamanitra ray indrindra ny amin'ny teninao izay teny mamy be mpianatra anay teto androany. Sotra ny amin'ny teninao izay mampirihy anay hitady an'i Jehovah tsy ny heriny. Tena makasitraka Jesosy fa eo anoloan'ireny olana épreuve fizahan-toetrarena izay lalovanay izay Jesosy dia hainay kay fa ny sehoan'ny herinao anton'izy ireny dia mila maharitra sy mitady ny herinao izahay satria ny herinao no mandrefy ianao ihany Jesosy no mandrefy ireny olana eo aminay ireny fa ny tokony ataonay Jehovah dia mijanona dia mitady andry ny herinao Andriamanitra fantatra Jehovah fa raha mbola ianao Jehovah ny eo aminay dia mbola aneho ny herinao foana ianao amin'ireo olana mety mbola ho lalovanay mety tena mafy ny eo am-piandrasana Jesosy fa ny zavatra fantatray eo anoloan'ny olana dia efa misy fanekena sy fianianana ataonao aminay Jesosy ho faly izahay hijoro vavolombelona amin'ireo olana nolalovanay hika fifaliana izay Jesosy noho ny herinao izay miasa eo amin'ny fiainanay ampianaro izay Jehovah hiandry ianao dia hatramin'ny farany amin'ny fiarahana aminao dia nitera sy nihaja Jehovah ray natolotra ianao. Alleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra an'izy miravavy sika tanatin'izay vavaka mamy be izay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ne amary fitianareo mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra anareo naharitra hatramin'ny farany tapitra ny fandaharantsika. Raha mbola sikina amin'ireo lanitra Jesosy ka tahiny tompo venena soamatsara tsika dia mbola eo neto indrayntsika amin'ny latsinainy ho avy izao amin'ny 7 sasany alina ao anatin'ny vavaka fandaharana vavaka fiambenana. Ny fandaharantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola mitoy foana raha miditra ao amin'ny site web ny Akiradio anao akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com dia misy torotenitsaky ny adiny 3 ary mandeha misy toroteny mandetsaky ny adiny 3 amin'ray amin'ny 7:07 maraina amin'ray amin'ny 7:07 alina. Dia izay ny androany samy hitahiny tompo samy mahita ny herin'i Jehovah ilay lehilahy mahery amaranantsika amin'ny fotoana dia mihaino finaritra daholo ary tsika rehetra dia amin'ny latsinainy antsika mihaona samy hitahiny tompo saotra naharitra hatramin'ny farany dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tahiny tompo daholo.